sazy enjana no miandry ireo mpamily tsy manara-dalàna mitovy amin'izay ihany koa ireo mampiasa fitaovam-pifamoivoizana tsy ara-dalàna mety hafaratra amin'ny fampidirana amponja mihitsy izany. Raha chauffeur miasa tsisy permis mazava ho azy fa vosamborona izy ho ampidirana violon izy mety ho alefany amin'ny tribunal izy mety miara amin'ny figadrana nge zany. Raha fiara kosa miasa tsisy taratasy ahiditra fourrière. Mahakasika ny permis de conduire aloha misy zao le fisavana any amin'ny arabe raha manana le olo sa tsy manana aloha. Misy le tsy manana fa misy sazy miandry azy igny. Fa ho azay manana kosa fa faux afaka hoe tsy misy figadrana foana ifaran'izay nge. Fa misy am'izay hoe manana izy fa tsy ampiasaina araka tokony ho izy. Misy sazy koa tany ohatra zay stationnement mijanona amin'ny toerana tsy tokony hijanonana izy. Misy sazy koa tandrify an'izay. Zay ny atao hoe retrait na permis. Ka retrait na permis de conduire zay iarahana ny préfet ho atsangana ny commission de retrait de permis de conduire zay tratrany mpisava lalana any fa tsy manara-dalàna de tsy maintsy ho aterana ho amin'ny préfet de karazana tribunal kely ao zany. Miantona ny permis mety 3 volana io mety 6 volana io karaha mbola miziriziry mitondra foana de any Marofoto angamba ny metimety aminy. Goragora ny fampiarana ny lalàna mifehy fifamoivoizana eto Mahajanga ka noho izany nampanantena fa hanenjana ny lalàna ny tompona ndraikitra ny fitaterana eto amintsika. Nandritry ny fivoriam-bena tao amin'ny bureau ny chef de service ny transport eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga tamin'ny talata fa 14 ny volana novambra teo no nivoahan'io fanapahan-kevitra io.